fanomezam-pahasoavana samihafa. Manasanao anaraka izany dinidinika izany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray natratra izao herinandro vaovao izao. Noho ny fitantanan'ny tompo antsika dia tafahoana isika ary maniry raha maniry ny ahatonga ny fiadanan'ny tompo ao am-ponao ka ny ten'Andriamanitra izay rahana mandinika hitondra fitahiana ho an'ny tsirairay avy. Dia efa novoafantanantsika tokoa. Dia ry araka hivavaka isika raha nomboka izao fotoana izao. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misotranao izahay no ity fotoana sarobidy rahanay mandinika ny teninao ity, mamelany helokay sy ny tsy fahatanteranay, ary aoka ny fanena masina no hitaridalana izao dinika izao. Tononona saingan-tanay ny vavaka noho ny amin'ara Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika namana, iresika mombany amin'ny fanomezam-pahasoavana indray tsika ny amin'ity herinandro ity. Fantatsika tsara fa tahaka ny tenin'olombelona dia iray ihany ny fiangonana. Saingy manana ratsambatana maro izay samy manana ny anjarany, samy manana ny andraikiny, ary fanomezam-pahasoavana samy manana ny azy. Fa saingy izao, rehefa ampiasaina am-pitiavana ireo fanomezam-pahasoavana ireo, dia miroborobo ny firaisana izay maneho taratra ilay toetra n'Andriamanitra telo izay. Raha mbola tao an-tsain'ny Paoly hatrany ny olana momba ny fisaratsarana, ary dia izany no hitaritany antsika indray amin'ity resaka fanomezam-pahasoavana samihafa ity. Andeha ary sokafantsika avy hatrany ny amin'ny Korintianina voalohany toko faha 11 andininy voalohany. Io no andinina atao tadidiana, io zany no andinina tadidiana izay rahantsika amin'ity herinandro ity. Korintianina voalohany toko faha 11 ka ny andininy voalohany manao hoe: miezà mitady ny fitiavana, nefa maniry fatratra ny zava-panahy koa, indrindra ny haminany. Somary fohifoly izy, inona fa ho ambavatsika izay mandritra nyity herinandro dia avintsika ity. Mampiditra lohahevitra vaovao indray Paoly mikasika ny amin'izany fanomezam-pahasoavana izany, ary andeha sokafantsika ny amin'ny Korintianina voalohany toko faha 12 ka ny andininy voalohany manao hoe: ary ny amin'ny zava-panahy ry rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Ny amin'ny zava-panahy, ny amin'ny zava-panahy. Ino zava-panahy resahan'ny Paoly io? Momba ny amin'ny fanomezam-pahasoavana ve izy io? Sa hoe olona ara-panahy io resahan'ny Paoly io? Ny azo antoko dia izao, mite hiresaka Paoly ny amin'ny fanomezam-pahasoavana. Zao no voalaza amin'ny andininy faha 4 manao hoe: zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Ry mpiara-midinika namana, zava-dehibe zany ity fanomezam-pahasoavana ity. Ny fanomezam-pahasoavana dia zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany zava-panahy izany. Ary izay no resantsika ozy hoe zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Tamin'ny andron'ny testamenta vaovao dia milaza fa ny finoana ny Jesosy dia tena azo lazaina fa fanomezam-pahasoavana anankiray. Ary ny fanekena an Jesosy ho tompo dia toy ny fandavana mihitsy any Kaisara tsy ho tompo, ary no iverana tena fikomina tamin'izareo Romanina, fahefana Romanina izany toe-javatra izany. Saingy izao nasongadin'ny Paoly kosa fa ny finoana an'Andriamanitra dia nisan'ny fanomezam-pahasoavana tahaka ny fanomezam-pahasoavana. Zao voalaza amin'ny andininy faha 13 amin'ny Korintianina voalohany toko faha 13, andininy faha 13 manao hoe: ary ankehitriny reto telo reto no mitoetra, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe amin'ireo. Mazava tsara zany fa nisan'ny fanomezam-pahasoavana lazain'ny Paoly ny fanomezam-pahasoavana ny finoana. Marina fa misy ny fanomezam-pahasoavana maro, fa ny finoana zany dia nisy azany fanomezam-pahasoavana anankiray zay lazain'ny Paoly amin'ity androany ity. Andeha rovaka itsika ny manomboka amin'ny andininy
Korintiana voalohany toko 2 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 9. Ny amin'ny zava-panahary lahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia nentina tany amin'ny sampy mona arak'izay nitaomana anareo. Koa mampafantatra anareo fa tsy misy olona fantatra ka mahafantatra anareo fa tsy misy olona mpitenen'ny fanahin'Andriamanitra ka manao hoe voaozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy ny tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany dia mila angatahana isan'andro san'andro mba haneketsika fa Jesosy no tompo. 4, zarazaraino samihafa ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Ary zarazaraino samihafa ny fanompoana nefa ny tompo dia iray ihany. Ary zaraina samihafa ny asa nefa Andriamanitra dia iray ihany izay miasa amin'ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Misy teny miverimberina hoe samihafa eto izay lazain'ny Paoly hoe zava-panahy. Mpiara-midinika namana, ny Paoly resahana eto dia tarihina isika amin'ny resaka zava-panahy dia ny hoe voalohany ny fanomezam-pahasoavana. Fanomezam-pahasoavana dia zavatra ara-panahy io. Faharoa, ny fanompoana na le hoe asa fanompoana dia zava-panahy koa zany. Ary ny fahatelo farany dia ny hoe asa miaraka amin'Andriamanitra dia zava-panahy ihany koa izany. Kanefa na dia samihafa aza ny hevera samihafa ny hevitr'ireo tenindreo dia mifandray izany satria ny fanomezam-pahasoavana dia natao hampiroboroboana ny firaisana ao amin'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Ianao dia nomen'Andriamanitra izany fanomezam-pahasoavana izany, koa anjarantsika ny mampiasa izany ho fampiroboroboana ny asan'Andriamanitra ary indrindra ho fampiroboroboana ny firaisana misy eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Ny hitantsika rehetrarehetra indray ka ahatonga antsika samy atsapa inona fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo ahy, afaka manatanteraka izany asa fanompoana izany, afaka manatanteraka ny asa izay takian'Andriamanitra ho ahy amin'izao andro pahavelomako izao. Andriamanitra ny hombanao ka isika rehetrarehetra samy angataka amin'ny tompo ahafantarantsika izay fanomezam-pahasoavana nomeny antsika izay. Hivavaka isika tompo. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izay no ity androany ity nahafany nandinika izany loha hevitra izany dia ny amin'ny zava-panahy ny fanomezam-pahasoavana izay omena ny tsirairay avy. Matoky izay Andriamanitra fa hombanay ianao ka ny fanomezam-pahasoavana izay omenao anay dia ampiasainay izany ho fampiroboroboana ny firaisana eo amin'ny hevon'ny fiangonanao. Dia mitahianay amin'ity tontolo andro ity, tononona ny vavaka nohony amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.